Fa miaravantsika rehetrarehetra indray a manaraka an'ity fandaharan'ity ho ampitomboana aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana ilay fitiavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo a tena hoe anjaka tanteraka ao anatinao ary ny firaisana amin'ny fanahymasina ny herin'ny fanahymasina tononoko fa raha tsy ny herin'Andriamanitra tsy mahay mahefa na inona na inona ny zasy ianao a tononoko ho ampitomboana aminao mandrakarivany izany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona koa fa tononoko hoe hitondra fitahiana ho anao any indrindra fa ny fanahinao a ity fandaharana ity milohany hidirantsika lalina amin'izao fandaharana izao a dia andao apetrakantsika amin'Andriamanitra hivavakantsika hametrahantsika an'izao fotoana izao vavakantsika ary Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra manondrika ny lohanay izay a manaja anao izay mankasitraka anao izay misaotra anao izay ny amin'ny fahatsaranao rehetra misaotra anao fa afaka mifampahery indray izay amin'ity fandaharan'ity ny amin'izao anio izao a tahio izao fotoana izao tahio koa ny mpanomponao raha hitondra ny teninao oka ianao fanahymasina ny tena anapaka betsaka tsy handeha amin'ny araka ny fahalalan'ny fisainako amin'ny maha-olombelona araka ny fahalalako sy ny fahaizako fa ianao fanahymasina no apetrako tena hoe anapaka n'izao fandaharana izao a misy fiatraikany amin'ny tsirairay avy indrindra fa ny ara-panahiny tsirairay avy izao fandaharana izao dia tahio izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen mitrasantsika ry havana ny amin'ny volana faha 12 miazakazaka be ny fotoana volana novambra sahady tsika izao a dia ao anatin'izay hoe 2 volana sisa dia za manonona hoe anavaka anao any Andriamanitra volany hoe fanavahan'Andriamanitra ny zanany ny ao anatin'ity hoe volana 2 sisa ty volana 3 volana fanavahan'Andriamanitra ny zanany ary za efa mino fa nizaniza nanaraka an'izao fandaharana izao dia efa hitako mihitsy hoe be ny fijoroana vavolombelona ireo izay hoe nijoro vavolombelona fa tena hoe niavaka ary tena hoe fahagagana fitahiana niavaka mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'izy ireo mbola tsy tarany anjaranao mbola misy 2 volana sisa dia hifarana ity taona 2020 sy 2 arivo ity za manona sahady hoe misy tenin'Andriamanitra any amin'ny hojerentsika any amin'ny Isaia 5:10 ny andininy fa 12 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa amin'ny fifaliana ny voanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo ny tendrombohitra sy ny avoana ahavelona oby eo anoloanareo ary ny azo rehetra ny antsaha etaetana amen amen amin'ny fifaliana no ivoanareo amarana an'ity volana taona 2020 sy 2 arivo ity za manona hoe ninona izay zavatra hoe niandrasanao mbola tsy tonga dia za manona hoe ao anatin'ny fifaliana niandrasanao an'izay fa ao anatin'izay no hitanao mihitsy hoe ho azonao ary maniry sahady ahako ary manona hoe tsy maintsy ho azonao zany fa azo antoka hoe avy amin'Andriamanitra efa tapitra ho azy zay ny andro hoe tomany andro ranomaso ny fahoriana ny fijaliana fa tena inoy fa za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa hiposaka aminao ny fahazavana hiposaka aminao ny hoy ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika tamin'ny farany izay tena hoe inona ny zavatra hoe tokony nataontsika izany raha ohatra hoe manao jeritotika hoe inona ny zavatra tokony hoe nataontsika tao anatin'izay dia hoe hitantsika hoe mila tsy matorytsika mila mirehitra foana ilay solika fitaiza mila miambintsika ao anatin'izay satria ho avy tapaka ilay tompontsika dia Jesosy Kristy izany ka mba takan'ilay virjina endry zasy ianao miomana amin'ilay solika fitaiza tena mirehitra foana ilay solika fitaiza ao anatin'iny moa izany hoe fa ahatonga ilay solika fitaiza izany ao anatin'ilay hoe firaisana fifandraisana amin'Andriamanitra miaino ny feon'Andriamanitra mipetraka eo am-pototry ny tongotry ny tompo tsy be rehana satria izao fiainana izao dia tena mahabe rehana tena hoe ao anatin'izao tena hoe mahavariana izao fiainana izao ary hitantsika koa tao anatin'izay hoe mba tsy ho andeha araka ny fomba mpivavahana sy ny fahazarana iny zany dia tsy mandeha araka ny fitarihan'ny fanahymasina araka ny etaeta tena hoe ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa dia lasa asa fanompoana lasa
mandeha amin'izay hoe be asa fanompona be rian'izay dia lasa matao fahazarana fotsiny sisa le fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy atao ampitiavana, tsy atao tena hoe ao anatin'ny fatahorana, ao anatin'ny hoe fakatoavana, fanajana an'Andriamanitra dia lasa mandeha araky ny fijery, araky ny fanaon'izao tontolo izao dia mamitaka izao tontolo izao dia tadidio fa ahoana ozy ny ten'Andriamanitra, ozy koa ny ten'Andriamanitra hoe ao anatiny hoe izay zany hoe raha hoe Jesosy zany ao anatintsika dia Jesosy no mitarika ny fanahy masina no izay zany hoe izay betsaka ao anatin'ny fontsika izay tena hoe ao anatin'ny fanahintsika dia iny zany hoe mampirehitra zany hoe rehefa ny fanahy masina no miasa betsaka ao anatintsika dia mirehitra foana ilay afo ny fanahy masina dia lasitsika lasa tsy mirona betsaka ao anatin'izay hoe izao tontolo izao, tsy mihevitry ny nofontsontsika, tsy mihevitry ny fanao izao tontolo izao tsontsika fa le fihevitry ny fanahy izy izy araky ny ten'Andriamanitra izay hitantsika farany hoe izay araky ny nofo izy dia mihevitra izay zavatra nofo fa izay araky ny fanahy dia mihevitra ny momba ny fanahy. Efa nianarantsika zany efa voajerintsika efa tao anatin'iny volana oktobra iny tsika dia efa nahita an'izay hoe inona ny fihevitry ny fanahy, inona ny fihevitry ny nofo, ny fihevitry ny fanahy dia fiainana, fihevitry ny nofo dia fahafatesana, filan'ity nofontsika ity ary ny fiainana fanaon'izao tontolo izao dia izay mitondra fahafatesana, mitondra fatotra ny fanahintsika ny ao anatin'izay raha ohatra ka mibahana be zany izay le hoe filan'ny nofo izay. Fa mila mitandrina isika ao anatin'izany rehetra izany dia hitantsika koa zany ny hitantsika tamin'ny farany hoe mila miambina isika, mila mifo fa ahoana ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Efesianina 5:4-7 dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe mifo aza ianao izy izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Tsika no mitondra fahazavana rehefa mirehitra ny ao anatintsika tsy matoritorytsika dia izay le hoe itsika ny fahazavan'izao tontolo izao Jesosy Kristy velona ao anatintsika no mitondra ny fahazavana, fanavahan'Andriamanitra ny zanany ny ao anatin'ity volana roa volana sisa dia za mino hoe ararotsy izao fotoana izao indrindra fa narahanao an'izao fandarana izao fa za tena mino fa afaka navaka anao Andriamanitra, afaka tena hoe efa tapitra ho azy ny fotoana mety hoe tsy nahombiazana fa ao anatin'ity roa volana sisa ity na inona dia efa tononoko sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay zavatra hoe nandrasanao aneo ny heriny Andriamanitra nandritran'izay 12 volan'izay miditra ao anatin'ny 12 volantsika dia za miteny aminao fa manonona sady ary maminany aminao aho hoe anao fahagagana aminao izy fahagagana tsy takatry ny sainao ao anatin'ity roa volana sisa ity izay ataon'Andriamanitra fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia izao tsy vitany herintsika fa ny herin'Andriamanitra no ilayntsika ahafahantsika tena izay hoe lehibe lavitra ny atao anatintsika noho ny amin'izao tontolo izao ary Andriamanitra momba antsika izy no matohatra antsika dia ao anatin'izay ahoana ozy ny ten'Andriamanitra, ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny efa hitantsika ihany izay ten'Andriamanitra dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny mpitokoteny 7:12 hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe tsy ho an'ny hainga tongotra ozy izy ny fioarana fa ary hitantsika koa ny any amin'ny Zakaria 4:4 hoe tsy amin'ny hery na amin'ny fahatanjahana fa amin'ny fanahiko hoe Jehovah tompony maro. Na inona herintsika maha-olombelona, na inona fahaizantsika maha-olombelona, na inona na ohatra ny ahoana ny hoe na tsy manana herintsika na tsy manana fahaizantsika na ohatra ny ahoana ny volananantsika na tsy manam-bolontsika tsy miankina amin'izany ry havana no ahafahantsika andresy, ahafahantsika ho tafavoaka fa mila ny fanan'Andriamanitra, mila ny herin'Andriamanitra ahafahantsika izay dia ahafahantsika ho tafavoaka amin'ity fiainana ity tsy miankina zany ianao aza miteny hoe zany tsy manam-bola, zany tsy malala olona, zany tsy manam-pahaizana, tsy miankina amin'izany fa ny ilainao ho tafavoaka ianao anatin'ity roa volana ity hiavaka amin'ny fiainanao dia mila n'ilay fanan'Andriamanitra ianao dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ozy no zanak'Andriamanitra manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Amen. Aza izay zany hitantsika tamin'ny farany aza be rihana, aza be mandeha amin'ny fahazarana sy ny fombafomba fa tena hoe maneky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra dia izay no hoe avako izy
ny manompo sy ny tsy manompo avahako ny zanako amen raha zanak'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao aminy izany hoe manapaka betsaka ao anatin'ny saina ao anatin'ny fony ao anatin'ny fanahiny izay hoe fanahy masina fanan'Andriamanitra iny ahoana ny azahoana an'izay hitantsika ny amin'ny Luka toko faha 1:20 ny 9:30 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe miambina foana zany ao anatin'ny miambenana ianareo izy dia mivavaha mba ahery ianareo dia mba tsy hatratra anareo zany loza zany tsy hatratra loza ny zanak'Andriamanitra zany tsisy afaka mikitikity an'izany ary ny zanak'Andriamanitra zany tsy hanahary loza ny zanak'Andriamanitra zany dia misy fiarovana be izy zanak'Andriamanitra zany dia azo antoka fa ninona ady hatrehany dia azo antoka fa mandresy foana izy satria ao anatin'iny ny zanak'Andriamanitra dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka zay le hoe mitoetra eo am-pototry ny tongotry ny tompo dia izay hoe miaino azy miaino ny feoany manana fifandraisana ao anatiny aminy dia manana ny hery ao anatin'ilay herin'Andriamanitra izay le hoe tsy amin'ny hery na amin'ny fahatanjahana fa amin'ny fanahiko hoy Jehovah tompony maro ny olona manana fanan'Andriamanitra dia izay hoe manana firaisana amin'Andriamanitra mirehitra foana ilay solika fitaiza amen dia ny olona manana an'izay zany dia tsy mitovy tsy tian'izao tontolo izao izy fa izy koa nefa dia halan'izao tontolo izao ahoana ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko fa 5:10 ny 7:10 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo rehefa tsy mitovy fanao ny amin'izao tontolo izao tsika dia halan'izao tontolo izao fa ny fomba ny lanitra no ataontsika mifantoka be ny amin'ny zava-panahy dia izay zany ny hanavahana hoe zanak'Andriamanitra dia halan'izao tontolo izao tsy maninona zany fa teny fikasany zany ary ao anatin'izany za moa miaina ao anatin'izany dia tena faly hoe tanteraka amiko ny ten'Andriamanitra dia tsy taitra za efa tsy miheno ny feon'izao tontolo izao tsony fa ny feon'Andriamanitra no henoko ary tena hoe hiainako dia hananako firaisana aminy dia tena hitako hoe ny herin'Andriamanitra no heriko dia azo antoka ianao koa ao anatin'izay ary azo antoka fa miainana fiainana miavaka fa tsy mitovy amin'ny fiainan'izao tontolo izao tsy mifantoka ny amin'izao tontolo izao tsony fa mifantoka ny amin'ilay zavatra any ambony ilay tsy mety loha amen ary hitantsika koa ny ten'Andriamanitra hoe efa hitantsika tamin'ny nisy fotoantsika efa nijeran'izay ten'Andriamanitra izay hoe any amin'ny Isaia toko fa 9:20 aza matahotra zany ianao aza matahotra ianao fa mitoera amahazanak'Andriamanitra anao ao anatiny tena za zany tena hoe mahatonga anao hiavaka amahazanak'Andriamanitra anao dia izay hoe ianao ao anatin'izay hoe raha zanaka dia manaja raha zanaka mankatoy raha zanaka dia ity raha zanaka dia manao ny sitrapony rainy mitoetra ao anatin'ny fankatoavana sy fanaovana ny sitrapony rainy izay ve ianao fa raha ohatra tsy izay ianao dia mandiny tena fa aza mametsina an'Andriamanitra mihitsy hiavaka amin'ny fiainanao ao anatin'ity rovolan'ity raha ohatra ianao ka mitoetra izay hoe tena hoe azo antoka fa zanaka ianao fa aza mampandainga ny rainao sao dia hoe zazasary raha zazasary zany dia titra fotsiny hoe zaza nefa tsy zanaka akory fa ny zanaka dia izay hoe mitoetra ao anatin'ny fankatoavana sy ny fitiavana andrainy fanaovana ny sitrapony rainy dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra iny efa hitantsika hoe ny zavatra ho avy ny anontany ho avy raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko zavatra iry any izay zany hoe ny fiainanao ho avy dia eo ampelantanan'ilay rainao tsisy atahorana zany tena hoe na inona misy ten'Andriamanitra koa hoe any amin'ny Isaia 7:20 Isaia 7:20 ny 9:7 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe izao Jehovah ny mpiaro io isaky ny indray mpimaso no andemako azy fandrao misy manimba izy manimba azy na andro na alina dia miaro azy izany ny zanak'Andriamanitra tsisy atahorana ary ahoana kosa ny ten'Andriamanitra ny anjeliny Jehovah mitoby manodidina izay matahoratra azy matahorana Andriamanitra tsisy afaka hikitika anao zany ny rainao dia miaro anao ny rainao dia miahanao ny rainao dia izay hoe mamelombelona anao tena hoe mahatonga anao avokatra mahatonga anao hoe na inona tsisy atahorana zany ny fiainanao fa zao atao fi azo antoka sanandro tena zanaka ve ianao tena tsy ve ianao tena tsy manao kitotoa ve ianao tena matahotra ve ianao
dia azo antoka ny fitahiana rehetra ahoana ozy ny ten'andriamanitra za zany tena nena tena fandriko riavana tena hoe tsy andalo fotsiny ane zao fandaharana zao fa tena hitondra fitahim-panahy amin'ny fiainanao ary rehefa tahina amin'ny fiainanao dia salama sy ambininy dia tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao regleo aloha ny fiainam-panahinao indrindra fa hanomana ianao ao anatin'ity hoe mba tsy ho farany taona dia tena hoe ao anatin'ny ranomaso ao anatin'ny fanenenana ao anatin'ny tebiteby ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny fakiviana tsia tononoko fa tsy izany ny amarananao an'ity farany taona ity fa tena hoe ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny tena hoe fiadanana ao anatin'ny tena hoe fandresena fahasambarana dia ao anatin'izany dia tadidioa miverena amin'ilay rainao regleo ny fiainam-panahinao rehefa tahina ny fanahinao dia tahina amin'ny zavatra rehetra ianao ary rehefa andriamanitra ny mandray atanana ny zanany dia mandrakizay tsy mety ahoana ozy ten'andriamanitra zay fantatritsika tsara hoe zay tahiny Jehova dia voatany mandrakizay amena any amin'ny tantara voalohany toko fa 7 andiny fa 7 be ihany ny tantsika zay hoe zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay fitahiany Jehova dia izay fitahiana mandrakizay tsy azo ny fisasarana apiny amen ahoana ozy ny any amin'ny ohabolana toko fa 10 fa 12 ny fitahiany Jehova ny mampanankareny ary tsy azo ny fisasarana apina izany mila miasa fa ao anatin'izany tsy miasa amin'ny sasatra be avokory ianao dia tena hita mihitsy hoe fitahiany Jehova ary ao anatin'izany ahoana ozy ny ten'andriamanitra ny amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fa 7 amaranako azy dia hoy ny ten'andriamanitra ny fanomeza tsoa rehetra hoy ny ten'andriamanitra sy ny fanomezana tanteraka rehetra zany hoe tena fitahiana tanteraka tena io ngeriavana tsy hoe manambola be manana arena manana ina tombila be deabe trano be deabe anana tsy zany le fitahiana zany na ina nananao na ina tsy anananao fa Jesosy ny arena ao anatinao dia iny manome fiadanana zay anananao dia hoy ny ten'andriamanitra hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy any amin'ny rainy fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana zany hoe rehefa andriamanitra no mita dia azo antoka fa tsy ho rava mandrakizay azo antoka fa tsy miovaova mandrakizay azo antoka fa tsy ho potika mandrakizay te hanana zany fiainana tsy mety potika tsy mety rava zany ve ianao tena hoe hiaina ao anatin'ny fahasambarana fandresena fahasalamana za manona sady fa raha marary ianao mijery amin'izao fotoan'izao tononoko androany ny andraisanao an'izany fanasitranana zany ao anatin'izany fandrenesanao ny ten'andriamanitra zany miverina amin'ilay ray mahafinaritra be nge rehefa miverina amin'ilay ray dia faly be ny ray dia mandray atsika izy ozy izy ny teny hoe zay manatona tsy mba misy lavika na dia ray ary fotoana izao anovantsika bilan ao anatin'izao farany taona izao iverenana tanteraka ireglena tanteraka ny ara-panahy miverena amin'andriamanitra aza manao kitotoy intsony efa farana sady tia ny taona dia andao anao bilan hoe inona ny zavatra tsy nety rehetra andao reglena ny zavatra ara-panahy rehetra ao anatin'izany misy ny fitahiana misy ny fahasambarana misy ny fahasalamana fanasitranana misy ny fiadanana misy ny fandresena zanak'andriamanitra miavaka ianao satria manaiky ianao tena hoe hitoetra amahazanak'andriamanitra izay dia tena hoe tia tena matahotra tena hoe mandeha araka ny manao ny sitrapony hitanao anie Jehova hitanao anie Jesosy Kristy ny herin'ny fanahy masina no herinao mitanjaka ao anatin'izany ahafahanao manatanteraka an'izay rehetra ataonao rehetra ary amoakanao anatin'izay hoe fandresena matretrika izay anavaka anao Andriamanitra indrindra fa ao anatin'ity rovolana farany ao anatin'ity taona 20 sy 2 ity andeontsika hivavaka maranantsika n'izao fotoana izao misaotra anao zay Andriamanitra misaotra anao zay fa fitiavana ianao misaotra fa mbola mampatsiahanay indray ianao fanahy masina inona ny tokony ataonay miverina tanteraka aminao zay tokony tsy atorotoro zay tokony tsy hovariana intsony zay tokony tena hoe anomana ilay fiainana mandrakizay tsy hovariana ny amin'izao fiainan'izao tontolo izao ary ao anatin'izany Jesosy Kristy dia tena hoe hitoetra matoky amahazanakao ao anatin'ny finoanana ao anatin'ny fankatoavana fitiavana ao anatin'ny fanaovana ny sitraponao fanajananao tanteraka mba tena hoe hitoetra ao anatin'izany hoe zanaka mahazanak'Andriamanitra zany ta io ny tsiraray avy andray ny herinao fanahy masina fa satria tsy vita ny herin'ny tsiraray avy
foka ny herinao hiasa hikasika ny tsirairay avy dia amarana ny taona 2024 ity mba tena hoe taona hiavaka tokoa anavahanao ny zanakao Andriamanitra marina amin'ny teninao ianao fa raha ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao rery ihany tahio ny tsirairay avy tahio tanteraka amin'ny tsirairay avy izany teninao izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Alleluia.